Anisan'ny kooperativa nanohy ny asany androany zotra 194 sy ny zotra E na dia teo aza ny fanapahan-kevitra no raisin'ny fondrin'ny mpitatitra ampiato ny fiasan'ireo taxi be noho ny antony fatiantoka. Iny zany efa fepetra efa raisana ny arahana amin'ny tompotomobile mihitsy zany iny hoe mba hampirindra tsara an'le asa sy ohatr'izay dia nizaraina anakoroa tonga dia hatramin'ny voalohany mihitsy zany nanaraka le fandaminana hoe ny farany chiffre impair miasa androany dia nyrapitso indray ny impair dia ny impair dia mifandimindimby ohatr'izay foana. Misy anefa ireo mpamily izay nikiry ny asa ihany nefa dia voatery tsy maintsy nijanona. Ny antso azy ireo mantsy ireo tompony andraikiny ambony nilaza fa tokony ahato ny asa noho ny firaisan-kina miaraka amin'ny kooperativa sasany. Ny asa tamin'ny maraina dia sao zay ny présidentanay moty fa tsy miasa fa ny antony tsy haiko mihitsy hoe inona ny antony mazava hoe tsy haiko mihitsy hoe grève hoe sa hoe ahoana dia maly zany a dia président sasany teny hoe tsy miasa nefa ny ATT miteny hoe miasa zay mazoto fa zay mahatsara mahatiatoka no tsy miasa tsy na mazoto raha tsy afaka satria tsy maintsy ray amin'ireo rehetrarehetra reo. Tao anatin'izany dia anaty asa sahirana ny mponina indrindra ireo mpiasa sy mpianatra fa voatery nandeha tongotra. Miasa zao zay miditra amin'ny valo. Izay moa zany zao efa kontinitara ihany fa tsy maintsy hoe miandry eto aloha dia mity indray ny toy andro avy eo. Ny odina moa zany zao tsy fantatra satria hoe amin'ny folo manomboka hitokona indray mibus dia tsisy bus tsony aparivony andro dia tsy fantatra zany moa hoe ahoana zany zao no odina any an-trano iray. Ny asa manandraikitra tsy maintsy ianjehana. Raha nanontaniana ny mahakasika ity toedrara ity ny Prime Ministra Ntsay Christian dia nilaza fa ao anatin'ny fahamehana ara-pahasalamana isika amin'izao fotoana izao ary mandalo fotoan-tsarotra toy ny seha-piariana rehetra ny eo anivon'ny mpitatitra. Araka izany ilaina ny mifanaja hoy izy. Ny ben'ny tanànan'Antananarivo sy ny andriamatoa minisitra ny fitaterana dia ny fampiresaka trano tamin'ny solitenan'ny mpitatitra. Ary ataoko fa olona zay afaka miaino zao ka zay ny tadiavako isika mba hipetraka anatin'ny fitoniana. Ny mpitatitra dia fantatray dia fantatray. Ohatra ny seha-piariana maro misy eto amin'ny firenena dia mandalo fahasaranana fa zay kosa ilaina ny fifanajana ary ilaina koa ny fahaizana miaina eo an-tany sy ankilan'izany. Nanambara kosa ny tale jeneraly agence de transport terrestre ny jeneraly Janory Ribaka fa efa misy fanampiana nomen'ny ministeran'ny fitaterana mba hanamainfanana ny vesatr'ireo mpitatitra ireo. Ao anatin'izany ohatra ny fanomezana lisansa sy vizity teknika maimaim-poana mandritra ny 5 ambin'ny 10 andro ankoatra ny fanampiana izay nozaraina isaky ny mpamily.